Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray ny arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny lecteur et la voix de Madagascar TV mada.com sy radio mada.com. Marefo loatra ny fiarovana ny sistany sy ny fahadranomasiny Madagasikara hatramin'izay. Misy araka izany ny lamina sy ny paikady vaovao izay hoentin-jareo avy ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny fanamafisana izany fahadranomasina izany. Isy ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo miaramila sy tafika mikarakara ny manokana ny momba izany sistany sy ny fahadranomasina ary ny fatry ny abakabaky Madagasikara izany. Ny voatra io nandritra ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ny général Jean-Olivier Dominique, ministre ny fiarovam-pirenena. Tafika an-tanety ny sivifolo santatony. Nefa tsika mipetraka amina nosy izay manana sisin-dranomasina 5,000 kilometatra ary fahadranomasina izay tony ananatsika andraikitra zany eo amin'ny 10,000 kilomettre carré. 1,500,000 kilomettre carré ny zone de responsabilité-tsika eo amin'ny sehatreresapirenena raha tsy resaka fa tsy sauvetage fotsiny fa ny samboentika zany ao anatiny dia anjaratsika izay. Zany hoe ny telo avy ny tany ny fahadranomasina tokony iandreketatsika. Les stratégies zany zao dia andeha hoarovana ny fahadranomasina satria ao daholo ny dirana sy voany entana sy ny olona. Eo amin'izay koa ny fiarovana fahadranomasina sy miaraka amin'ny fiarovana abakaba. Ny recherche pétrolière en Canada et Mozambique. Ça y est, Mozambique est pas en un sol. Et les plateformes offshore. Dans la plateforme offshore, là, il y a un code décliné. L'affaire ni sécurité, dans des millions de dollars, ni pour l'âge entièrement une plateforme offshore qui s'emploie. Raha ola araka Madagasikara mahita soty ka navahiny ary mitandrika azy dia plateforme ao amin'ny fahadranomasinao eo avelanao vazazy ny taranan'izany volana fa tsy dia an'izao ianao dia iona mahiaro amin'izany ka ampivola aminao eo. Tareo zany fa ny azo eo zany amin'izao dia mandeha any amin'ny ranomasina. Izay mahatonga an'le resaka hoe tapika an-dranomasina dia marina fa ny tapika an-dranomasina dia kely dia kely asa tsy ampy 1% ny effectif zany ny marin ananatsika ary mampalahelo ao anosy anankiray tsy ampafiasan'ny ranomasina fosiny ny olana fa tsika ne tsy manana compagnie maritime de navigation tsony. Nanana CMN tsika taloha, nanana SMPM tsika taloha, fa ohatrany adinotsika fa tsika dia mipetraka amin'ny nosy ka ny ranomasina mamelona antsika. Zany hoe misy fomba ny sainana vaovao tokony hipetraka ao anatin'ny mieritreritry ny tsirairay hoe aiza marina misy ny fampandrosoana ny firenena tena fa tsy ny fanao maly any ny atao androany ny atao raha atreto aloha tsy tokony ampitombo effectif fa ny composition anatiny eo any tokony amboarina na zany ny pourcentage ny taneva andranomasina sy anavakafaka sy ny gendarmeria ary ny fitsinjarana hoe firy ny olona isaky ny grave zany. Ary zay ilana an'le concept de défense rehefa mivoaka ny concept de défense fantatra eo aiza ny lalana ambany inona no atao ary fanarahana eto amin'ny firenena dia misy ny atao hoe loi de programmation militaire. Ny loi de programmation militaire dia lalàna anankiray mamely maneno fotoana lavalava mety mahatratra 5 taona hoe
raketo zao daolony atao isan-taona dia tomoarahany tandrimainy isan-taona satria raha individy sambo anao tsy mieritreritrisanao hoe ao anatiny exercice budgétaire ray notoavanao ali fa tsy maintsy mandritra ny taona maromaro naovana izay zavatra zay planification zay zany no tsy misy eto amintsika io tsy miaran'ila ihany tsy manao an'io fa eto amin'ny sehatra ny firenena rehetra zany tsy dia manana planification à long terme fa matetika zavatra 10 taona 3 taona dia dina zao le zavatra androany mbola tsy voaloha dia miova ny fitondrana dia aloha ihany mitrosy ny fatazavatra hafa indray ny atao farany tsy fantatra hoe aiza marina ny lalakombany fa ny loi de programmation militaire zany mametra ny isan'ny olona isatra ny kategoria ny tomoana rehetra zay hodina gadra nolona politika satria miaran'ina tsy manao politika momba ny hoe famoana azy indray resaka politika zany sy resaka raharam-piasarana ka amiko a ny miaran'ila dia tsy manao politika dia apetraka amin'ny politika manao politika sy tonga amin'ny lafiny politika sy ny fitsarana satria ny loi d'amnistie ane décision cour suprême ane amnistie atsika dadadadra foana hoe maomeo fahafahana ny fitsarana nefa ohatrany tsy mety amintsika ndray izy rehefa avela iasa izy ko hoe inona ihany ataonareo amin'ny tanteraka ao dia alao samy anao ny asany dia ngamba mety amin'ity raha ty